misy andratany ambony lanitra anao Andriamanitra aoka ao ambonin'ny tany rehetra ny voninahitra ao. Hihira sy ankalaza anao aho, mifoaza ry voninahitro, mifoaza ry valisy lokanga, mifo marana koa aho, hideranao eny amin'ny vahoaka ao Tompo ao, ankalazanao eny amin'ny firenena ao. Fa lehibe miatra amin'ny lanitra ny famindramponao, ary miatra amin'ny rahona ny famarinanao. Misy andratany ambony lanitra anao Andriamanitra aoka ao ambonin'ny tany rehetra ny voninahitra ao. Iaraka ivavaka isika. Andriamanitra tomponay any an-danitra, misaotra anao zay ankehitriny satria mbola afaka anaraka indray zao fandaharana izao eto amin'ity onjam-peo ity. Misaotra anao zay noho ny teninao izay nononay nandritry ny maraina, ary averinao indray amin'izao fotoana izao ny tsirairay avy mba hanohy izany fankalazana sy fiderananao izany. Apetraka aminao feno ary ny fandaharam-potoana rehetra izay ho tanterahana amin'ity tapany hariva ity, ka mba azahoanay hery fifaliana ary atsapahanay ny fitahiana avy aminao ny fotoana rehetra izay ho ataonay eto. Koa ekeo ny fiderana, ny fisaorana izay atolotra ianao, ary aoka mba hiaraka aminay mandrakariva eto ianao amin'ity sabata hariva ity, ary tsy haly eto izay raha tsy efa nandray ny fitahiana feno avy aminao. Tonononay ary angatanay amin'ny anaranao Jesosy izany vavaka izany. Amen. Manolotra ny arahaba ho antsika rehetra amin'ity takariva ity ary voalohany ihany koa manolotra ny fisaorana ho an'Andriamanitra nahatrarantsika izao fotoana izao. Azahoantsika manantanteraka ity tapany hariva ity eo ambany fahasoavany. Atolotra ihany koa ny arahaba ho antsika tanora zokiny ambasadorony miakatra zany nahatratra izao andro manokana natokana ho antsika izao. Ny fanindrina dia hitoetra mahatoky amin'ny Kristy isika ary tsy hiala ao anatin'izany fikambanana izany mandra-piavin'i Jesosy Tompo. Tsy adino isika mpiaino ary isika mpiray fanantenana rehetra manaraka izao fandarana izao atolotra antsika ny arahaba amin'ny alalan'ny fahofantanana ka dia miraro soa antsika ary aoka mba hatsapa ny fitahiana avy amin'Andriamanitra isika amin'ity tapany hariva ity. Maro ny fandaharana izay ho arahantsika amin'izao tapany hariva izao andraisantsika hery, andraisantsika fahalalana, ka dia anomboantsika izany ara dia hianko ao anatin'ny antsakira isika izay rahana amin'ireo mpanakanto maro ko dia tsy handrela izahay fa indro atolotra antsika izany antsakira izany ko dia manarafinaritra ry mpiray fanantenana malala. Mwafantatra ubezeso ile zanakandyamanitra nafunilanicha Sauri sakaizako matizimba usulunao fanavutanao aisoanao izilay panavutra Tunga ulumbelunizi nitunda faulina na pizaliana Nuezeina, nuisuina, nuaratina, nuvunuina, nuhuni elukao Sauri sakaizaku matizia mutianao Inunanwa valinao ni fitiavanizao izibulatianao
isakaizako oafantatra ove Jeso ile zanak'Andriamanitra navonilanitra zao risakaizako nidinizy mba hosolonao fanavutanao aisoanao izy ilay mpanavotra tonga olombelogno izy mitondra fahondrina nampijaliana noenjehina mesoina maratsina novoloina nohony eloka zao risakaizako matizy amonjy anao inonano avalinao ny fitiavan'izao izy mbola tianao sakaizako matizy amonjy anao inonano avalinao ny fitiavan'izao izy mbola tianao inonano avalinao ny fitiavan'izao izy mbola tianao Sami vai
tsika ry olombelona tarana kiadamo tonga de lasana kami solosolo samy vahiny re naosana salama aizano ianatsika le olona aizano ahitana mpampiona fa Jeso mpamonjy miasy mamela mampifalifaly mampiraravo zamanay ny miala eto zamanay ny miala eto Sentep-tepo fa Jesu mpamonjy no diseto so indrindra ka tiavo indra yane mitombo arena samy finaritra hatramy misakaizo kanjo mivadika kany manatena tonga tsy manana mahatraka akaisa indra yane mitombo arena samy finaritra hatramy misakaizo kanjo mivadika kany manatena tonga tsy manana mahatraka akaisa aizano ianatsika le olona aizano ahitana mpampiona fa Jesu mpamonjy miasy mamela mampifalifaly mampiraravo zamanay ny miala eto zamanay ny miala eto sentep-tepo fa Jesu mpamonjy no diseto so indrindra ka tiavo reo talenta zay nomenao indra verikio iderana canto mahal tulipeni na ianizay fitaovana kely mba nampiasaina fanao ny hery ary koa ny saina
reny aiaiko fantatroloatra fa tsy toetranao raha tsy ampifinonao avela raha sendra vita izay ilainao ay dia azarinao fa dia irizoanao misy mendrika anivany tena mahay sy mampitomany fanaonao no tsy adinonao asa loatra fa dia isarakanao ireo talentako ampitokory ny tsy fahaizako re masoloy raha velonako ity zanakao anohiatrany ny fideranana raha velonako ity zanakao anohiatrany ny fideranana reo talenta zay nomenao ay indra veriko iderana Nade mafiazanya
sanjina ni animba italau aku hampai rezua famian di cima tu que lhe fiverenana tumpuo nessa ruccianiti manatena ilaitani silani chabau nade mafia zaniadeti Sachimiyara kamikyu zesoti laina nambara tsimiyala ninu nanzu niyatsuweyavi rizanaku yatura kewa tsanjinaunu hasambaraku etsiuyana Quinzuni nianda Sivana Nina zai qua chamignacchio Fucchio mena nau Cristi Tuira piana ciao Nanara di E atura che wanzaji naunu Hasambaraku E si uyana Yatura ke watsaji naunu hasambaraku etsi huyana uwe avi utantanaku ifiki chatsi alawina oreti fukurai kanu bukani siumanjakizai
mafitoko fijahalina sy fahorina no mameno ny lalana
velona kuzaha iverani tumpulu tanzuna ajapatunga netena paude tsaati zafideraniza kamanda salori fianguna no aneya literani tupu kauka tumenya chanata pele neteza ufunuka nupu zaruvi famajatiza yange nifamija punya mitsika kanifidera nanu wakurera amenu nifia natsika kamanda salori fianguna no aneya literani tupu kaukatsumena chanata pele neteza ufunuka nupu zaruvifa majakiza yane nifamija punya mitsika kanifidera nanu wakurera amenu nifia natsika kanifidera nanu wakurera amenu nifia natsika. Izay ary ny amin'iny antsakira iny a inoko fa nazotsika hery a sy fahafinaretana izany. Andehantsika hiara-nandram-peo indray ara mba hidiran'Andriamanitra ka andeha ataontsika ny laharak'ira fa 8 voninahitra ane mba ho fiderahantsika rehetra an'Andriamanitra. Tera sautra lazasu aukasanta charuavu leibeni erini leibeni asani marinani didini manabaranya tsarani Saurehetra ariza makatuni tenini kamirindra sueri baiderani pari heni enyandanitra marusi mamiratra nieti antanikyo sesena sadikantu ori ulumbeluna izay sanganasani manumeza aziza vuninalitra siaza ianao no sambatra no tahini fatratra tiani raorikyo mba ho volamena tsara Tumpu Andriamanitra aukani voavotra iray feo mandrakiza ankalazana atrany eny fitiavana sy ny famindrampona vonina itroana tena lehibe Jehova araky ny voalaza teo aloha de misy fandaharana maromaro zay hoarahantsika amin'ity takariva ity. Manana tombontsoa manokana isika miaraka amin'ny ray aman-dreny Rahary Jaune Haja zay pastora eo anivon'ny ranomasimbe Indiana
izay tsy zoiny amintsika ihany ko fa filohan'ny departementany tanora ao anatin'izany ranomasimbe indianina zay misy atsika izany de mahafaly atsika ny miarahaba azy ary mahafaly ay koa ny manolotra azy ianareo manana zavatra ho ambara amintsika izy ko de miantso indray ny fahalianatsika ary mba hiaino ny zavatra zay ho ambarany amintsika amin'ity takariva ty zay fahalalana ho antsika tanora ko de raha azo atao de mandraisa kahier mandraisa stylo mandraisa atsika ireo zavatra tsara ho fantatritsika zay hoentin'ny ray aman-dreny pastora Rahaharjaona Haja na ny chef Espadon Fulgurant. Raha iresaka ny tantaran'ny ambasador isika amin'izao andro manokana na moan'ny ambasador izao dia tsara ny manindry fa ny fiangonana adventiste hatramin'ny fanomboany raha ny marimarina kokoa ny departementany tanora zany dia efa niezaka ny anatanteraka asa fanompona ny tanora amin'ireo ambaratonga miavaka tsara fantatsika fa mizara roa miavaka tsara izy ireo dia ny tanora zandriny dia misy an'ireo fikambanana mpisavalalana sy ny fikambanana mpisantatra ny mpisantatra moa de fa nampatsiahivina antsika teto fa manomboka amin'ny 7 taona izy zao ka hatramin'ny 7 taona dia manarakaraka amin'ny tanora zandriny io zany ny club ny mpisavalalana manomboka eo amin'ny 10 taona ka hatramin'ny 15 taona dia manaraka hatreo zany ny tanora zokony indray ary tiako ny fatoanareo kely amin'ity fiantsona ity ny tanora zokony zany misy an'ilay club ny ambassadeur sy ny tanora zoky na foezina fotsiny hoe zoky reo ny ao anatin'ny tanora zokiny mialatsiny fampiasa teny frantsay kely ho an'ny mazatra atsika lay atsotsika hoe ene hatramin'izay zany ene nadika hoe tanora zokiny dia ireny no ao mandrafitra ny tanora zokiny zany dia ny club ny ambassadeur manomboka eo amin'ny 9 taona ka hatramin'ny 20 taona dia misy ihany koa ny antsoina hoe jeune adulte de io no adikatsika hoe zoky 12 taona ka hatramin'ny 13 taona plus arakaraky ny famaritana eo amin'ny toerana misy atsika tsirairay averiko zany zay fiantsona na appellation zay lay nahazatra atsika ny aîné de misy ny club des ambassadeurs sy ny jeune adulte zay ny atao hoe aîné club des ambassadeurs sy ny jeune adulte ny fampiasantsika azy zany eo amin'ny teny gasy de ny hoe ny tanora zokiny zany dia misy ny club des ambassadeurs club ny ambassador sy ny zoky lay jeune adulte zany atsotsika hoe zoky dia ny ambassadeur sy ny zoky no mamaritra ny atao hoe tanora zokiny niezaka kely tsika ampiasan'izay voambolana zay zany dia ny mandrafitra ny tanora zokiny dia ny club ny ambassador ary ny zoky mety mametraka fanontaniana isika nazatra atsika hatramin'izay ny hoe andro ny tanora zokiny marina tokoa izany kanefa satria ny club ny ambassadeur no atao hoe ao anatin'le antsona hoe club takany hoe club des ambassadeurs club des aventuriers club des explorateurs de zay ny natonga atsika hoe somary miopana manokana amin'ny club ny ambassadeur isika tamin'ity fankalazana ity fa ao anatin'ny antsona hoe tanora zokiny zany izao fankalazana izao ny zavatra tiana mariana nefa de zao na de teo ara reo fizarazarana reo teo amin'ny fikambanana tanora de atsapa fa rehefa navita ny fipetra takiny ny mpisavalalana ny tanora zany hoe tao anatin'le sokajy taona 10 ka hatramin'ny 12 navita ny mpisavalalana izy dia mbetsaka tamin'izy ireo mbola te hipetraka ao anatin'ilay hetsiky ny mpisavalalana ohatra ny eritreritra izy ireo hoe mbola tsy de tena lehibe loatra ka hiaraka am'irery zoky irery noho izany de ohatra nisy banga kely zany teo amin'io programa aorina ny mpisavalalana io ary vokatr'izay fotoana zay
raha mbola tsy nisy ty programa ty de efa nisy reo divisiona maro zay nijery programa natokana no nisokajy tao na hoarinany mpisavalalana io zany hoe lay 12 taona miakatra zany ohatra ny tany amin'ny divisionn'ny Europa dia namorona club natsony hoe mpitsongodi tany amin'ny division Amerika sy Amerika Atsimo dia namorona ny atsona hoe brigade zay zany nezany nameno an'ilay banga tamin'ny eo amin'ny 12 taona miakatra eo ary tamin'ny fanarahana iraisam-pirenena convention isika nivirin'ireo mpitarika ny tanora manerana n'izao tontolo zao de nisy fanapahan-kevitra ray lehibe no raisina tamin'ny taona 2010 io nanomboka tamin'ny taona 2010 zany nisy an'ilay antsona hoe fiaonam-be na convention an'ireo mpitarika de tamin'izay no nametrahana fa ivory na hanao fiaonana reo mpitarika rehetra mba hahafahana mamoaka ny programa zay amenona ny banka aorinan'ny mpisavalalana ary nangatana izy ireo mba hamorona fitaovana zay afaka mamaly ny filan'ny tanora amin'ny 12 taona no miakatra ary tamin'izay fotoana zay dia ny fandaharam-pianarana ambassador no vokatra zany fanapahan-kevitra vokatra zany etsika izany ity club ny ambassador ty zany dia zay convention na fiaonam-be tamin'ny 2010 izay no namaritra na atao hoe nentombohany nateraka an'izao club ny ambassadeur izao azadino fa ny club ny ambassadeur dia tsy natao akory anlona ny fikambanana tanora fantatsika fa efa nanana ny fikambanana tanora hatramin'izay isika indrindra zany raha hoan'ireo tanora zokiny manana ny antsona hoe fivorian'ny tanora na réunion des jeunesse manana reo loha hevitra zay diniana ho amin'ny fiainan'ny tanora tsy an'olo an'izy ireny akory ny club ny ambassadeur fa vao mainka ara manamafy ny asa fanompona tanterahana ao amin'ny tanora zokiny tadidinareo le tanora zokiny ny club ny ambassadeur sy reo zoky dia mbola manamafy zany anio asa fanompona tanterahan'ny tanora io ity club vaovao ity ambaratonga vaovao ty zany la 12 ka hatramin'ny 20 taona dia hanome fomba voarindra sy voalamina ho an'ireo tanora reo amin'ny fiangonana eo atoerana misy azy sy amin'ny fiangonana maneran-tany zay zany raha fitinina foifoy ny tantara ny poira ny club ny ambassadeur zay nezahantsika nitsindrina tamin'ity fankalazana ny andron'ny ambassador ity koa mialohan'ny anoizatsika ny resadresaka sy ny toromarika dia andeha isika anaraka hira anankiray dia hijerindray hoe manahoana ny foto-kevitra na ny filozofia ao ambadiky izany club ny ambassador izany
raha jerentsika indray a ny atao hoe foto-kevitra na filôzofia ao ambadiky ity club ity dia tsara tsindrina mandrakarivany hoe ny fiangonana adventiste amin'ny tandrina ny andro fahafito dia efa nanolo tena na tonga azontsika tenenina amin'ny teny gasy hoe nanao engagement ny mba hatakatra ezaka ny hatakatra sy ampiofana ny fikambanana tanora zay ao anatiny zany fiangonana izany miezaka zany izy ireo ny anome zay ilainy tanora ao aminy ary mba hafahana an'izany dia nasiana ny programa manokana ho amin'ny fitariana sy ho amin'ny asa fanompona miezaka ny hampiofana ny tanora zany ny fiangonana ho amin'izay hoe asa fitariana sy asa fanompona izay raha jerentsika ity club vaovao ity raha mpitaitsika am'ireo club zay efa niorina teo aloha dia misy ny zavatra zay tiana tsindrina hoe ny club ny ambassador zany zay tsy izy aloha ny resantsika zany hoe tsy le mamatatrytsika inona ny atao hoe club ny ambassadeur de tsy izy de tsy hoe fanitarana ny club ny mpisavalalana akory ny club ny ambassadeur tsy hoe toyiny fa misy zavatra mihitsy zay samihafa azy tsy mahanaraka ny endrika fandarana zay nitovy tamin'ny mpisavalalana mety isy zavatra itoviana ihany amin'ny endrika ity ivelany fa raha ny tena marina zany dia samihafa mihitsy ny zavatra atao amin'ny club ny mpisavalalana sy ny ao amin'ny club ny ambassador raha ny fanamina de fa hitatsika ara tamin'ny fandarana zay narahantsika teto fa tsotra ny fanaminy ambassador tsy de be ravaka fa de maneho ny mahizy azy izay fotsiny zay no zavatra mariana kanefa na de zany ara dia na de tsy mampiasa nyreo marika famantarana sy ireo fitaovana hafa mitovy amin'ny zay nampiasain'ny mpisavalalana ary de azony club ny ambassador atao mbola manaraka ny fifanana ohatra hoe manao asa manavanana satria ilaina mandrakariva izany rehefa iresaka ny amin'ny fitariana isika rehefa avy eo mampiasa ny reo famantarana izy am'izay ary omena certificat fotsiny ny akizy ny amin'ny asa manavanana zay vitany zany hoe tsy anana samboady na asa manavanana tsony ny ambassadeur fa manana certificat kosa izy omena fa navita nyto asa manavanana anankiray ito ny ambassador anankiray zany hoe raha ohatra zany ka ny club eo antoerana mbola misafidy ny anatanteraka nyreny asa manavanana ireny zay ilaina mandrakariva eo amin'ny fiainana de azo ny club ny ambassadeur atao tsara amin'ny manatanteraka azy faraky ny lazaiko teo hoe tsy anao an'le samboady tsony izy fa manana certificat tsara izy zany milaza hoe navita anito asa manavanana ito zany marika izany no aseho rehefa vita ny reo zavatra zay takina ho an'izany asa manavanana na klasy mpandrosoana izany tsy fikambanana tanora ihany koa izy io ary tsy voatery hanatanteraka ny anjara asan'ny fikambanana tanora fantatsika fa ny atao hoe tanora fikambanana tanora de fa nisy hatr'zay ary manatevin-daharana azy fotsiny zany izao club ny ambassador izao ary isika raha mandinika ny amin'ny fikambanana tanora zay fa nisy ampolo taona ny maro lasa zay de fikambanany tanora zay nanana ny anjara asany eo amin'ny fitaizana ny tanora ao amin'ny fiangonana ary nisy fomba zay fa neti-parazana ny fikambanana iray fa misy programa ihany koa zay fa hitatsika eo amitaridalana hoe zao ny atao ao anatiny zany fivorian'ny tanora izany am'ireo sabatan'ny tanora efa misy programa zay mahasamihafa efa mampiavaka ny andron'ny tanora na ny sabatan'ny tanora efa fanaotsika fa ny club ny ambassador zany de natao indrindra mba hanomezana ny reo tanora raha reo zatovo 9 ka hatramin'raiky am'roapolo taona rafitra zay voarindra mba hampiroborobo ny fandraisana anjara mavitrika amin'ny mampikambana azy ao amin'ny
fiangonana fa miresaka fiangonana isika de mazava ho azy ny fiangonana eo atoerana zay tadidio tsara fa zay ny fototry ny asa fanompon'ny tanora de ny fiangonana eo atoerana fa azadino ihany ko nefa fa misy ny fiangonana maneran-tany apiditra ny tanora satofo ao am'zany ary indrindra ihany ko hitarika azy ireo mba handray anjara eo amin'ny fiarahamonina zay misy azy ireo vokatra zany a de omena azy ireo ny fotoana mba ahitan'ny talentany ahitan'ny fanomeza-pasoavany zay nomen'Andriamanitra azy ary indrindra hijery ny asa zay niantsona azy a eo amin'ny fiainana ny fifatohana manokana amin'ny kluba eo atoerana io a dia faritan'ireo mpitarika eo atoerana maka hevitra am'ireo tanora zay maniry andray anjara raha toa ka mbola tsy miala am'ilay iraka zay nampanaovina ny fikambanan'ny tanora de misy zavatra zay azon'izy ireo fampiresany andao zao ndray no zavatra ataotsika ny fifantohana na ny zavatra zay tiana ho ampiarina manokana de mety miovaova mandritra ny taona iray mety hivoatra mandritra ny taona maromaro ary mety mifototra amin'ny tsingery ny fiofanana zay hojerentsika raha ve hoe inavy moa fiofanana zay atao ao anatin'ny zany fikambanana izany a dia miara miasa ihany ko izy ireo a mba afeno zay zavatra tena ilain'ny tanora ao amin'ny ambassadeur zay zany ny foto-kevitra na filozofia ny zany club ny ambassadeur zany mialohan'ny amaranantsika ny ty resaka momba ny club ny ambassadeur ty jerentsika hoe inavy reo sampampianarana zay hitao a de andeha anaraka fanentanana na hira anankiray isika iomanantsika sy irosona amin'ny fandaharana manaraka. Mirabatsika tsirairay avy indray a zay manaraka an'izao fandaharana fohy sy tsotra izao entina anasananao hitsitika n'ity trano fanjifana ny fitaovan'ny tanora adventiste eto Madagasikara ity ny promoteur de matériel officiel ho an'ny fanamin'ny jeunesse adventiste tsy aiza no ahitanao an'ity trano kely ity fa eto amin'ny enceinte ny FMC eto Antananarivo miarabatsika tsirairay avy. Anio de fanaminy ny club ny ambassadeur no resantsika amin'ny kapobeny de tahaka an'izao anaovako zao ny fanaminy ny ambassadeur raha raisitsika avy any ambany dia manao kiraro mainty izy de manao pataloha zay mitovy loko am'izao pataloha zao gris kely dia raha vehivavy izy dia manao zipo ihany koa mitovy an'izao loko zao de raha miakatra ihany tsika ny ao anatiny dia lobaka fotsy lobaka tsotry tsy misy reny filitsony tahaka ny hoe polety ny sisa reny fa lobaka tsotra lava tanana fotsy ny lokony dia ambonin'ilay lobaka fotsy de misy jakety miloko bleu marine ity anaovako ity ary arahana cravatte zay araky ny hitanareo misy logo am'izao fotoana zao logo an'ny ambassadeur sy folara ho an'ny ambassadeur folara manga tanora ity folara ity dia misy karazany anankiroa misy ny misy sisiny ary misy ny tsotra tahaka an'izao anaovako izao ny mitazona n'ilay folara de misy ny bague ty bague ty zany dia misy ny métallique vy zany ary misy any koa ny ataotsika hoe lamba na brodé io zany de samy mihafa ny vidiny fa mety avokoa io anaovana ary tokony izay zany no mitazona ny folara fa tsy peratra nantahaka an'izay akory dia manaraka azy tsy misy haingony betsaka ny fanaminy ny ambassadeur fa ity eto amin'ny tratrako ity ihany ity logo ty zany no amantarana fa ambassadeur ilay tanora anankiray izy ty dia tsy mipetraka aty amin'ny sandry akory tsy mipetraka eny amin'ny sandry fa eto amin'ny tratra no ametrahana an'ity
logo ity. Ambonin'izay raha ohatra ka tianao mba hisy haingony kely ny akanjonao dia ireto ihany ny zavatra mety ho hitanao ao amin'ny fanamiany ny ambassadeur. Ity logo kely ity, pinsa kely ny ambassadeur ity atao amin'ny vozona akanjon'ilay jakety no ametrahanao azy. Ary eto amin'ny ilany eto misy an'ireny pinsa hafa ireny tahaka nyity zao hitantsika eto ny pinsa P1 maneho toe-tsaina, pinsa pasitona maneho fiarahana miasa sy ny fomba fiasa. Zavatra tahaka an'izay zany no tazanao ao anatin'ny fanamian'ny ambassadeur. Ny ambassadeur tsy manao satroka, tsy hoe misy kalô manokana ny ambassadeur. Ny ambassadeur tsy manao an'ireny zavatra hafa hoe asiana hoe folarana sy fididana ambassadeur, tsy misy an'izany. Mahita mantsy izay zavatra efa tsy misy an'izany ao ny ambassadeur. Any aoriana any tsika iresaka momba an'ireny le ataontsika hoe olona sila mpitarika ny tanora zokon'ireny, antsika mahita indray hoe manao ahoana ny fanamiana izy ireny. Fa ny an'ny ambassadeur zany dia tsotra tahaka an'izao. Anaovana ity fanamiana ity rehefa mandeha any am-piangonana ianao amin'ny fotoana ny tanora. Anaovana ity fanamiana ity amin'ny fotoana anankiray atao hoe mihaja, misy lanonana mety ara-panjakana, mety ho fiangonana no anaovanao azy. Ary ny akoatran'izay dia fanamiana hafa no anaovanao. Ohatra fanamiana hoentinao mitsangatsangana zany tokony hoe manana polo ianao. Misy an'izay ihany koa zany polo any ambassadeur. Dia misy ihany koa ny jogging manokana ambony ambany ho an'ny ambassadeur. Fa izao fanamiana anaovako zao zany tsy izao akory no hoentinao mihazakazaka eny an-kianja eny. Mandram-piona indray raha toa ianao ka te hifandray bebe kokoa amin'ny promo dia azonao antsoina ity laharana hitanao eto ambany ity 034 08 530 09. Mandram-piona indray ary. Peu importe ce que tu as fait, peu importe la loi que tu as suivie, peu importe l'œuvre de tes mains, le poids de tes mots qui a changé beaucoup de vie. C'est la foi qui compte. C'est la foi qui compte. On te juge et assure ce qui est en toi. On te juge à part ton esprit et ta foi. Ton Dieu ne gardera que l'œuvre de ta foi, une foi qui t'est donnée par sa parole sainte. C'est la foi qui compte. C'est la foi qui compte. Tu es Dieu, jamais tu ne changeras. Tu es Dieu, jamais tu ne m'abandonneras. Tu es Dieu, jamais
es-tu combat pour moi. Tu es Dieu et jamais tu ne changeras. Tu es Dieu et tu me donneras la foi. Notre Dieu, le seul Dieu vivant. La vraie foi, c'est toi qui la donneras. Et ce qu'il aura, c'est toi qui le choisiras. On te prie aujourd'hui, oh Jésus, donne-nous la foi. C'est tout ce qui compte. C'est ta foi qui compte. C'est tout ce qui compte. C'est ta foi qui compte. Tu es Dieu et jamais tu ne changeras. Tu es Dieu et jamais tu ne m'abandonneras. Tu es Dieu et jamais tu ne changeras. Tu es Dieu et moi, je sais que tu combats pour moi. Tu es Dieu et jamais tu ne changeras. Tu es Dieu et tu me donneras la foi. Tu es Dieu et jamais tu ne changeras. Tu es Dieu et moi, je sais que tu combats pour moi. Tu es Dieu et jamais tu ne changeras. Tu es Dieu et tu me donneras la foi. C'est tout ce qui compte. C'est ta foi qui compte. C'est ta foi qui eny ary na rahantsika teo a reo fanamina zay mampiavaka an'ity club ny ambassador ity araky ny nantitra teriky teo hoe tsotra izy a tsy de misy zavatra sarotra ary tsy de be rentirenty betsaka ihany ny tanora manana fanirina hoe ahoana ary a no raha mba mateanao an'ireny zavatra reny hoe mba asiana anarana kely asiana ny zavatra tianao mariana de zao ny ao amin'ny lafin'ny fanamina de tsy afaka manapa-kevitra izay eo amin'iny ao fa ny division irery ihany a no manapa-kevitra ny amin'ny lafin'ny fanamina raha misy zany ny fanamina mety hoe miovana hoe amboarina de tsy izahay eto amin'iny ao fa ny division irery ihany no manana alalana anova ny fanamina
na anampy ny fanamina ny azonay atao a de ny mampita amin'izy ireo fotsiny manao hoe mba misy fangatahana ty aminay a ny amin'ny fanaminy ny ambassador raha toa ka mba azo amboarina mba asiana lepolety a mba asiana ihany koa pinsa maromaro a de mba asiana ny anarana tahaka ny mazatra izay zany a mbola fangatahana zay azo atao tsara ny manao azy a de ho hitatsika eo ihany ny fivoarany ao arina kely ao fa maranana ny ty fampahafantarana ny clubany ambassadeur de ny resantsika ny hoe inona reo module na raha sampam-pianarana arahana ao anatin'ny ty clubany ambassadeur ity misy sampam-piofanana anankifito izy reo sampam-piofanana anankifito zay azotsika atao raha fantaritsika amin'ny fiangonana misy ao atoerana zany raha toa ka miditra amin'ny ambassadeur sika teo 9 taona 7 8 7 roapolo raiky amby roapolo taona zany hoe eny taona izy zany ao anatin'ny clubany ambassadeur misy module fito ao de mba eo zany mijery ny mpitarika manao hoe ahoana ny antanjalanjana azy mba mandritra ny fotoana zay andalovany ao ma ambassadeur azy dia navita an'ireo module rehetrarehetra reo izy ny mahazatra de module ray isa taona mazatra module ray isa-taona ianao nefa mahalala ihany koa ny afanganam-pandeha zay mety ho vitany tanora ao amin'ny fiangonanao de azo tokony hoeritreretinao ihany koa ny hoe raha lasa ny module voalohany de misy tanora vaovao ndray miditra de ahoana ny ananan'ireo tanora tsirairay avy reo fahafana manaraka an'ilay module rehetrarehetra ny module voalohany na ny sampam-piofanana voalohany dia mikasika ny maha-pianatra zay zany ny anarana hoe ahoana no atonga ny ambassadoro ho tonga mpianatra fantatsika fa fampatsiahivana kely ihany ty ny tanjona na ny iraka zay nampanaovina anyty département ny tanora ity atsika moa ny resaka tanjona teo de somaritsindrina zany hoe teo amin'ny fivoriana convention natao dia lay iraka na lay fanambarana iraka zany no ezana ho tadidy ny tanora tsirairay avy teo aloha isika de nyteny an'le tanjona anafaka ho amin'ny fahotana dia hitarika ho amin'ny fanompona nafinaritra izy iny ary mino afa mbola tsy afaka ao atsaitsika fa ny ezana ndray zany hoe mba hanamasaka ao atsaitsika lay iraka de anasaina mitanisa n'lay fanambarana iraka indray ny tanora de ao anatiny ny fanambarana iraka natao an'ny départementany tanora iny de zao le izy efa nytenenina moatsika hoe ezana ny mbanao tsianjery azy hitarika ny tanora anana fifandraisana mahavonjy am' Jesosy Kristy sy hanampy azy reo handray am-pony antsony ho tonga mpianatra zay no fanambarana iraka hanampy ny ambassador ihany koa zany mba handray ny antsony Jesosy Kristy ho tonga mpianatra koa satria zay ny fanambarana iraka ao amin'ny départementany tanora dia ny module na ny sampam-piofanana voalohany tanterahano amin'ny clubany ambassador zany dia ny maha-mpianatra ahoana ny atonga ny tanora anankiray ho tonga mpianatry Kristy zay zany ny module mandritra ny ataoko hoe taona ray na enim-bolana arakaraka zay fandaminana eo anivon'ny fiangonana dia miezaka mijery fotsiny ary efa misy ny taridalana ho am'zany resantsika moa avy eo ny amin'ny taridalana fa ny sampam-piofanana faharoa zany dia mikasika ny fitariana mikasika ny fahaiza mitarika na leadership osika teo voalohany zany discipula mampianatra faharoa leadership raha eo amin'ny fitariana ndray de fa misy module manokana zany zay ianaran'ny tanora ny antsoina hoe fahaiza mitarika module ray manontolo zay fa ao amin'ny klasy ny ambassador na ny taonany ambassador ihany koa de fantatsika fa misokatra ho azy reo ny fiofanana ho mpitarika leadership ny fitariana ny fahaiza mitarika lay module zany de tsy maintsy ataon'ny ambassadeur rehetra io na izy tsy maintsy manaraka n'lay module leadership fa kosa misy ambassador
zay maniry ny iofana manokana ny opitarika de misy sampam-piofanana roa zay miseho ihany keo amin'izy ireo raha toa lay ambasador 12 taona iny no miakatra te iofana opitarika de manana safidy anankiroa izy voalohany raha ohatra izy iofana opitarika reo tanora zandriny kokoa dia miofana am'lay sampam-piofanana tsona hoe filoha-pitarika izy na chef guide master guide zay zany ny sampam-piofanana misokatra eo anoloana raha toa izy te hikarakara lay tanora zandriny na lay zaza madinika raha koa ohatra kosa indray izy te iofana ho amin'ny asa fitariana ny tanora zokonjokony kokoa mitovitovy aminy sy ny zokonjokony kokoa de misy an'lay sampam-piofanana tsona hoe SIL na senior youth leadership na hoe ny fitariana ny fahaiza-mitarika ny tanora zokony de mafaka manaraka an'izay sampam-piofanana izay izy misy fiofanana anankiroa mazava tsara zany azo ny ambassadeur atao raha toa ka te iofana opitarika izy averiko amin'ny ambassadeur azy aloha de tsy maintsy manatanteraka an'ilay module leadership izy module anankiray io leadership amin'ny ambassadeur azy zay fa kosa azo ny atao ny miofana na ataontsika hoe manana spécialisation de miofana opitarika tanora zandriny de manaraka an'ilay lalam-piofanana hoe chef guide na iofana hitarika tanora zokony dia manaraka an'ilay sampam-piofanana hoe SIL na fitariana ny tanora zokony eto zany dia antitra terina ny zavatra anankiroa tsy voatery miankina aminao io efa nanaraka module leadership ianao iny tsy maintsy ataonao iny amin'ny ambassadeur anao fa raha te iofana opitarika ianao de misafidy tsy te iofana ianao de mijanona am'izao raha toa zany ka te iofana ianao de manomboka amin'ny fahaenina amby 10 taona ny anomboanao ny fiofanana de araky ny toromarika mety vitanao eo amin'ny heritaona izy io na 3 taona farafahatarany heritaona farafahaingany de 3 taona farafahatarany fa ny mpitarika adventiste mahazo an'ilay antsona hoe filoha-pitarika chef guide na master guide amin'ny tanora zandriny na atsotsika hoe filoha-pitarika na master leader ho an'le tanora zokony dia taona farafambaniny 12 taona ianao zany vao mahazo an'ireo grade reo araka ny manuel 12 taona ianao vao mahavita mahazo an'ireo grade reo na de nanomboka 9 taona renao vitanao tamin'ny heritaona le izy fa 12 taona vazo mena grade na filoha-pitarika na master guide na master leader zay ny amin'ny fiofanana ny fahaiza-mitarika module faharoa amin'ny ambassadeur efa manao fahaiza-mitarika fa mbola azo ny atao ihany koa na miofana ho hitarika tanora zandriny chef guide master guide na miofana hitarika tanora zokony filoha-pitarika master leader ny module fahatelo de miresaka ny asa fitoriana zay atao ny tena manokana ny asa fitoriana zay atao eo anivon'ny tarika madinika ary ny asa fitoriana atao ampabe masona publika ovytsika misy module anankiray manokana zany iofanany ambassadeur mahakasika fotsiny ny asa fitoriana atao ny tenanao manokana ny asa fitoriana atao anivon'ny tarika madinika ary ny asa fitoriana atao ampabe maso ianarana manokana izay ary module fahatelo izay module izay ny module fahaefatra dia mikasika manokana ny mahaizy anao io le atsotsika hoe ny identité anao ny toetra anao ary eo ihany koa ireo zavatra zay ilana ny anehoanao ny fahaiza-manao ny sedra zay atrehanao misy ilay antsona hoe aventure zay atrehanao amin'ny fiainana ao anatin'io module io zany ny anarantsika zay iza marina moa za ty iza maizy ny tenanao iza manahoana ny toetranao ao no ianaranao an'ireo tamba toetra maro isan-karazany ary eo ihany koa no ahafahanao mandalo an'ireo sedra eny amin'ny natura na eny akalamanjana module anankiray fahaefatra izay ny module fahadimy dia mijery manokana ny fomba fiainan'ny tanora ny fomba fiaina
ny tanora indrindrandrindra ihany keo ny fanofanana arakasa ao anatin'io module indray zany ijerena hoe inona ny fomba fiaina tokony arahanao, inona no zavatra zay tianao atao ao amin'ny fiainanao arina kely ao, inona ny fiofanana tokony arahanao zany, inona no misy eo ny antsoina hoe vocation na le tena hoe asa ho ataona na ny etson'Andriamanitra anao ho ataonao eo ihany keo ny atao hoe spécialisation hita ao anatin'io module fahadimy io. Ny module fahaenina dia hita ao ny fampivelarana ny fahaizana maka namana, le finamanana zany. Eo no resahana ny hoe ahoana mo no itediavanao namana zay tena namana hiaraka aminao mandritra ny fiainana ray manontolo sy ireo namana zay mifanohana aminao amin'ny alalany io module io zany ny anaranao an'izay lafiny fisakaizana, finamanana zay amaritra ny hoavinao mihitsy ary eo ihany koa no iresahana ny fahaizanao mifandray aman'olona. Ny module fahaenina zany ny anaran'ny tanora ambassadeur an'izay hoe fisakaizana, finamanana sy ny fampivelarana ny fifandraisana aman'olona. Ny module farany dia fampivelarana le asa fanatrarana ny fiarahamonina ary zany asa fanatrarana ny fiarahamonina zany de ireo asa sosialy zay tokony ataontsika eo amin'ny fiarahamonina, tsarofa nantsona ho amin'ny asa fanompona ny fiarahamonina ihany koa isika. Noho izany dia ireo module farany io zany de mijery hoe inona ny zavatra azoko atao eo amin'ny fiarahamonina misy ao anatin'izay module zay no ianarantsika. Zay zany ireo module 7 zay ianaran'ny ambassadeur. Ito ampamaranana de tiako ny manome teny fohy ny amin'ny boky taridalana. Efa namoaka ny boky taridalana voalohany isika le mampianatra ny raha niasa tamin'ny Fédération na Madagasikara afovoany. Efa miparitaka any zany izay. Efa namoaka ny boky taridalana faharoa isika le module mahakasika ny fahaiza mitarika ary mbola manana stock be de be isika amin'io lafiny amin'io boky io. Azonao atao zany manafatra ny boky io mivantana any amin'ny foibe ao amin'ny union mividy mivantana na manafatra mivantana. Somary manana olana kely zay satria lasa tsy afaka manota ny module fahatelo sy fahaefatra sy manaraka raha toa ka tsy efa lany aloha lay boky misy ny module efa natao ny leadership zany. Raha ohatra ndray zay azo atao tsara ny avy de aparitaka le module rehetrarehetra satria efa mandeha ny lafiny internet sy ny sisa kanefa raha anao an'izay de tsy ny rehetrarehetra no azo azy fa mety misy ihany koa mbola mila n'lay boky kanefa raha vao miparitaka le elektronika de sahirana indray amin'ny fanaovana an'lay boky de eo ampandanjalanjana zany tsika hoe inona ny atao ho aparitaka ve ny elektronika de ahoana ireo mila boky fa tsy afaka manana elektronika de anjarantsika ny mijery hoe ahoana no zavatra ho atao fa ny fanarinay de ny ananan'ireo tanora ny fitaovana rehetra amin'ny tenin-drazany ho ampiasaina anofanana an'ireo tanora ary mino zay fa azontsika ataony manararoatra ny fotoana mba andraisantsika ny tombontsoa zay nomanina ho an'ny club ny ambassadeur. Zay zany ny raha ny fitinina fohifohy ny mahakasika n'ity club ny ambassadeur ity ary meno sy mahatoky fa nanampy anao zay ary manentana anao mba hampandeha tsara n'zany club zany ao amin'ny fiangonana misy anao. Aza misalasala manantona ireo tompona andraikitra rehetrarehetra amin'ny fangalana ny torohevitra ho amin'ny fampandehanana an'izany club ny ambassadeur zany. Ko dia mirary anareo hanana club ny ambassadeur velona mandeha tsara ary indrindra afaka manampy an'ireo tanora ao anatin'ny taona ny 12 ka hatramin'ny 20 taona hanofana azy ireo ho amin'ny fiainana tsaratsara kokoa eo amin'ny fietrehany ny fidirana amin'ny tontolon'ny olon-dehibe.
ny sofinao fa teny tsotra ihany no lazay mila zafadiny anao zay champiovany fidiavany anao tanany mbola vononanampianao kinarinoakivianao hakipeomorany masonao atongilano ny sofinao fa teny tsotra ihano lazay mila zafadiny anao hakipeomorany masonao atongilano ny sofinao fa teny tsotra ihano lazay mila zafadiny anao mila zafadiny anao mila zafadiny anao mila zafadiny anao eny ary a arak'izao fanamina anaovako izao de miteny ny sary a makasika ny lasy a etsika lehibe zay ho tanterahan'ny tanora eto anivon'ny fédérationna Madagasikara afovoany tsy inona zany fa ny lasy a famajina lay a sy lasy fiofanana dingana fahatelo izay makasika indrindra antsika tanora ambasadaoro sy tanora zokony a eto amin'ny fédérationna Madagasikara afovoany ilaza ny andinindininy makasika izany no anton'izao resadresaka izao a ko de azony antoka fefaliana tokoa isika zay manana fanontaniana zay mampieritreritra sy manitikitika zay hovaliana am'izao fandaharana izao ko de aoko ary isika oliana ary iaino tsara izao fanazavana vitsivitsy maromaro zay hoentina amitsika izao araky ny fanapaha-kevitry ny comité-ny fédérationna de efa tokony tamin'ny taona lasa no natao a ny lasy vakilay sy ny dingana fahatelo zay sakao atao a fa noho ny fandaminana sy noho ny antonjavatra ny arahana hita teto amin'ny firenetsika de tsy afaka nanatanteraka izany isika isaorana koa ny tompony efa noho ny afahantsika manatotosa izany a satria hototosaina amin'ny volana desambra izany ny 20 ka hatramin'ny 20 ny volana desambra no hanatanterahantsika lay etsika vakilay a sy fiofanana dingana fahatelo ny toerana de efa fantatsika fa mafisina izany tsy aiza fa any amin'ny faritry Bongolava any amin'ny commune antsoina hoe Miandrarivo a no hanatanterahantsika ilay lasy a lehibe koa aokarisika mba hiaino tsara satria misy reto tsara fantatra ireto a mahakasika io lasy io mizara roa miavaka tsara ilay lasy zany hoe ny voalohany a de le lasy famakina lay fitorinany filazantsara zany a ary ny faharoa de ny lasy fiofanana dingana fahatelo mifanindran-dalana ireo etsika anankiroa ireo a zany hoe ao anatin'io fotoanan'io ihany a fa mifanindran-dalana ao anatin'izay daty izay misy ny critère nareo masotsivana zay takina ho amintsika mpandray anjara ny mpandray anjara aloha zany de tsy iza fa ny tanora 12 taona miakatra zay zany no masotsivana iraisana
masivana iraisana faharoa de tanora vita batisa ara-dalàna amin'ny fiangonana advantista ary ny fahatelo a de tanora mavitika eo amin'ny fikambanana misy eo amin'ny fiangonana mandray anjara izy amin'ny hetsika rehetra zay ataon'ny fiangonana ireo zany no fiapetra iraisana ho an'ireo andray anjara na ny any amin'ny lasy fitorinan'ny filazantsara izany a na ny lasy fiofanana dingana fahatelo ho an'ireo anatrika fiofanana dingana fahatelo no misy fanampiny kely a izay tsara ho fantaritsika ka ireto avy a izy ireo ny voalohany a de na ianao zany a mpitarika am-perinasa zany hoe voafidy hitarika ny mpisampana mpisantatra na aventure zany a na ny mpisavalalana na ny explorateur zany izay zany no antsoina ho any amin'ilay dingana fahatelo ny chef guide ihany koa afaka mandeha manarika io lasy fiofanana dingana fahatelo io a ny CD a ny filohakapobeny a ary tsara ary tombony ho aninao zany a zay manatrika ny dingana fahatelo a ny nahavitanao a ny fiofanana BST na ny fiofanana fototra zany a na ny fiofanana dingana voalohany ihany koa sy ny dingana faharoa tombony ho antsika zany a ny nahavitantsika ireo mety nisy nefa tsy nahavita ireo BST na ny dingana voalohany na ny faharoa afaka mandeha izy a rehefa mpitarika am-perinasa ao amin'ny kluban'ny mpisantatra sy ny mpisavalalana ireo zany a no fiapetra makasika n'ilay dingana fahatelo a izay fanontaniana apetraky ny maro hoe tsy maintsy ireo ve fa ambarako eto zany fa na de naray am'ireo aza toerana misy anao a de afaka manatrika ianao izao kosa nefa no fanamafisany mety tsy nahavita ilay dingana voalohany anao na ny faharoa na ny BST fa voafidy ho mpiandraikitra tamin'ity taona ity ka mbola tsy nahavita ireo fiofanana ny lazaiko teo de afaka mandeha zany a ianao na ianareo fa everina ho toy ny efa mahay ny zavatra ny anarana tany amin'ireo fiofanana voalazako teo izany hoe miezaka zany ianao a mianatra amin'ireo namana zay efa mba nanatrika izany fiofanana izany a ireo zavatra tokony ho hay tany anatin'izany fiofanana izany satria ao anatin'izany no iainantsika ampiarana ireo zavatra ny anarana tany amin'ireo fiofanana natao a tany amin'ny fiofanana dingana voalohany a sy ny faharoa ka ho everina zany ianao toy ny efa mahay na de nekena aza ny andehanana amin'ny mahafiloha voatendry anao a tamin'ity taona ity ny any amin'ny vakilay kosa de ny mpitarika ny ambassador sy ny tanora zokony zany izany hoe ireo mpitarika ny sokady zokony na ny senior ozy izy tsika ka manentana atsika izay voalaza ireo zany a mba ho avy anohana ny antson'ny tompo amin'ity asa hoavana miandry ity a ireo zany makasika ny tsara ho fantatra ny am'izay misy ny tanjona zay ho ampahafantarina atsika misy anakiroa zany a izy reto ny voalohany a de araky ny voalaza teo a de ny famitana ny fitoriana ny filazantsara any atoerana tsaro fa misy olombonjena any a zay efa oetreretin'ny tompo vonjena ihany koa ka de manana didy isika hanao zany asa fitoriana zany a any amin'ny toerana io iezaka isika hanao zay tratry ny heritsika hanao zany fitoriana ny filazantsara izany efa misy ny fiangonana zay nitsangana teo aloha saingy noho ny antony a de tsy vanona izany hatram'izao eo amin'ny commune ihany koa de misy a fiangonana adventista ny 3 kilometatra miala eo nefa eo amin'ny commune io mbola tsy misy ka fiakana zany ny isin'ny fiangonana eo koa fa isorana ny fitantanana asa sahady a nefa nanome ny trano vitandray andro a zay efa natsangana tamin'ny volana marsa izany ary efa ao anatin'ny asa tanteraka zany zao a reo tanora any amin'ny faritry bongolava misikiponitra miaramentana mamita izany trano fiangonana izany zay mbola ilana ny tolotanana avy amintsika satria mbola betsaka ny asa tsy vita mbola ao ny lalitra ao ny
varavarana, ao ny talazy, ao ny loko, ao ny dabilio sy ireo fitaovana tokony ilaina amin'izany fiangonana izany. Izay zany no ny tanjona voalohany a, de ny avitana io trano fiangonana io a sy ny fitorinany filazantsara. Ary rehefa natao ny famafazana zay nataon'ireo tanorany amin'ny faritra, de efa misy zany ireo lina mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny séminaire, amin'ny alalan'ny conférence, de ao anatin'ny famafazana sy ny fanamasahana izy zany amin'izao fotoana izao a, sady miaraka amin'ny fanamboarana, fanorenana ilay trano. Ny fahatonjavantsika tanora any koa nefa de mbola fanamasahana ihany a ireo zay lina nanaraka ny séminaire sy ny conférence zay natao taty aloha. Ka ny vinavina sy ny fanirina zany de rehefa any amin'ny toerana io sika de hotokanana aloha ilay trano fiangonana. Ary tsy hotokanana fotsiny ihany fa rehefa vita ny conférence zay ho atao a, de isy ireo olona oetreretina ho vita batisa ka manana vinavina olombelona 90 zany a ny mpiandraikitra ao amin'ny lasy a sy ireo mpiara-miasa aminy a mba ho vita batisa amin'io fotoana io. Ka raha vita ny trano a, vita ny lasy a, de mba ireo olombelona 90 ireo a hivavaka ao amin'ilay trano a izay naorina alamin'ny alalan'ireo tanora zay any amin'ny faritra sy amin'ny alalantsika ihany koa zay nanoana tamin'ny alalan'ny tolotanana arabola avitana izany trano izany. Izay zany leo tanjona voalohany. Ny tanjona faharoa kosa de fanatsarana, fampitomboana, fanamafisana ary fanitarana ny kalitaom-panabeazana ny fikambanan'ny tanora ao amin'ny fikambanantsika. Izay zany ny tanjona faharoa, izay no anton'ilay fiofanana. Ka antsoina zany isika, mety efa manana ny traikefa isika, fa tiatsika ho atsaraina sy ho ampitomboana zany mba ahafahantsika manabe sy mitaiza mampianatra ireo tanoratsika. Ko de izay ny tanjona faharoa amin'io lasy izay ho atrehantsika io. Ko de izay ny mahakasika ny tapany voalohany, ny tsara ho fantatra mahakasika an'io lasy io ko de aoka isika mba ho tonga hiazakazaka hisoratra anarana satria ny 17 volana novambra ny farafisoratana anarana ka aoka isika hiazakazaka. Ankinina amintsika CDS pastora zany ny fanaterana ny anaran'ireo zay andeha hanatrika io lasy io. Ny lohahevitra lehibe zay voizina de zay voasoratra amin'ny Joela 2:2 tapany 2 izay manao hoe fa manao zava-dehibe Jehova. Ka ny fanirina sy ny finoana atao anaty de hanao zava-dehibe amintsika mpandray anjara rehetra Jehova ary hanao zava-dehibe any amin'ny toerana zay lasitsika io ko de manentana atsika mba ho avy hanotrona handray anjara amin'izany lasy izany. Metezanao Jesosy mba hanadio mba mitenena amiko anio okasio amin'ny fanay masinao ka mitoera ataom-poko hatrizao mety fisejana hindrandray kanefa riraikio ianao no iady hoay tsisy arombaka ny eo an-tananao fefaresinao izao tontolo izao asehoy ny voninay Kepino
rehetra nataonao nambabony fo intiaoriray mba anjakao dory hoanao manontolo hitambatra fity aseo eny ary hiditra amin'ny tapany faharoa mahakasika an'io lasy io zany isika de mahakasika reo mety ho endrika ilay lasy amin'ny akapobeny a me inona ny mety zavatra iseo a sy ny ho tanterahantsika any an-toerana amin'io fotoana io araka ny voalaza teo de manomboka ny 18 ny volana desambra zany hoe andro zoma izy io a ka tapitra hatramin'ny 19 ny volana desambra ilay etsika no atao zany hoe misy fandaminana apetraka ao anatin'izay a ka samy manao zay atongavany ihany zany a ny tsirairay avy a eo amin'ny toerana zay omena misy fandaminana maromaro zay apetraka de toy izao zany a izany fandaminana izany fandaminana voalohany a de isam-batan'olona ny sakafo aoka zany sika iomana mianatra mikajy isika hoe ohatrinona ny mety ho laninao a raha ianao rery no mandeha amin'ny toerana anankiray mandritra ny andro zany a zavatra ianarantsika ao amin'ny fikambanan'ny tanora zany a any amin'ny manuel ny explorateur de misy an'izany a efa tokony mahay an'izany zany ny isam-batan'olona rehetra fandaminana faharoa de misy fitsipifehezana zay tokony arahany rehetra ho ampahafantarina atsika moa izy io a rehefa mandeha ny fotoana ao arinan'ny 17 ny volana novambra zay farafisoratana anarana zany a de ho fantatra ny isatsika rehetra zay andeha ho fantatra nisan'ny mpanao vakilay a ho fantatra nisan'ny mpiofana dingana 17 de ilazana de n'izao zany isika fa vantany voavoray anay ny anarana sy ny lisitra de isy antso mivantana na SMS ampahafantarana atsika ny vaovao tsara fantatra sy reo tokony atao a makasika an'ity lasy ity lasy ity zany de efa manomboka de n'izao sahady sika de efa miaina ao anatin'ilay lasy ka ireto ny fomba ifampiresahantsika rehefa manomboka izao zany misy ny antsona hoe indisy aitsika natao hoe indisy misy koa ny antsona hoe code ireo zany no ifampiresahantsika ka amin'ny alalan'ny SMS amin'ny alalan'ny antso na amin'ny alalan'ny page Facebook ihany koa no andefasana izany ko ao anatin'ilay fisoratana anarana zany de aoka mba ho feno tsara sy mazava ny laharan'ny finday a izay anao satria amin'ny alalan'izany no ifampiresahana araky ny voalazako teo ka zay filazana na tsara ho fantatra rehetra zany a de manomboka ny volana desambra zany de amin'ny alalan'izay no ifampiresahantsika satria ny circulaire antaratasy zany mety tsy ho tratra intsony de zay ny antony ifandefasana amin'ny alalan'ny finday
de aoka mba finday mandeha zany a larana mandeha no apetrakintsika ao ny fandaminana manaraka ihany koa de toy izao eo amy lafiny fanamina ho atsika zay any amin'ilay vakilay zany a de ny fanamina anaovantsika mazava ho azy zany fa ny fanamin'ny ambasadaoro sy ny tanora zokony tsy isy zany hoe manao fotsy sy maintso nefa any am'ilay vakilay ny misy azy de mitovy am'izay koa ny any am'ilay fiofananadingana fahatelo ny fanamina anaovantsika any zany a de ny fanamin'ny mpisantatra raha mpiandraikitra mpisantatra ianao fanamin'ny mpisavalalana raha mpiandraikitra mpisavalalana ianao a ary fanamin'ny filopitarika raha filopitarika ianao zany izay zany ny fanamina anaovantsika ny fanamina seremonialy zay nilasaiko zay fa ny fanamina fitondra antsasy ny fanaovana activité zany a de tokony hifanaraka am'izay ihany koa ny fanamina zay anaovantsika de na de hoe safikida aza zany ianao na filopitarika kanefa nanapa-kevitra mba ho any am'ilay vakilay a de tsy any amin'ny anaovanao azy fa ny fanamin'ny tanora zokony zany a no anaovanao na ny ambasadaoro na le jeune adulte hozy tsika zay zany ampahafantarina atsika tsara mba tsy fangaro a ireo fanamina ireo hoe misy maintso ary amin'ny mangasy fotsy a fa tokony mandeha araky io fizarana io mazava tsara zany ny fandaminana manaraka de misy CV any zay tokony ho fenony ny mpiofana dingana fahatelo rehetra tianay zany de ny mpiofana dingana fahatelo no mameno ny CV izay azo alainao amin'ny page Facebook a formation 3e degré et haute pénétration FMC any zany no roy azahoantsika azy na ihany koa any MCR na ny CD a no azahoantsika izany CV zany a izay ilana tsy maintsy fenon'ny mpiofana dingana fahatelo misy ihany koa le taratasy fangatahana anankiray ihany a ny amin'ny fiadinana ho filopitarika de miadina ho am'izay ianao raha mazoto kanefa ny eken'ny fiangonana ny anaovanao zany fiadinana ho filopitarika izany misy azay taratasy zay koa nalefany a afaka mameno an'izay zany zay manam-panindrina hiadina izao nefa no tsara apetraka satria zay indray vao nisy lasy dingana fahatelo teo tanivon'ny fédérationa de tiana mba holazaina mivantana amitsika ity teny ity hoe tsy ny azahoanao grady akory no andehananao mamonjy lay lasy dingana fahatelo fa raha izay ny ao andohanao hoe ny azo grady filopitarika na ny azo anarana de ny tsaratsara kokoa aminao aloha mijanona fa tsy izay ny tena tanjona fa arak'le voalaza tery aloha de hoe ny anatsara ny kalitao panabeazana sy kalitao pitariana eo anivon'ny fikambanan'ny tanora adventiste ka izay zany ny fandaminana makasika ny lasy a amin'ny akapobeany a de rehefa any atoerana indray sika mahita ny fisotrany a amin'ny akapobeany ihany koa fa atreto zany aloha de reo ny tsara ho fantatra sy maika makasika izay fandaminana izay Lawavinya druzaitsi sialaye lunara unaye nyamila nija na fisara ananafa afate sana fiada nanama jakiza aminitani vula mehena andro tsara toinonare izay o mafina letralaya andro itakuni pamunzikyu Zerekuni tavanilai namunzia
anahandro tika ifiada nanamba drakizay ao aminy tany volamehena andro tsara toinonare izany o mahafina ritralaya andro ahitakony mpamonjiko raha jerekony tavanilay namonjy ay ka ho sambatrao mandrakizay ao aminy tany volamehena andro tsara toinonare izany ao aminy tany volamehena andro tsara toinonare izany fizarana fahatelo farany zany mahakasika ny tsara ho fantatra amity lasy lehibe tya de mahakasika ny endriky ny zavatra hitranga any amin'ny lasy zany mariana zany fa amin'ny alalan'ny endrika lalao no hitondrantsika ity lasy ity na eny amin'ny ditongotry zany a na any amin'ny lasy fiofanana na any miandrarivo zany no tiako lazaina ny anaran'ny promotion moa zany de tsy ny lazaiko teny am-boalohany fa eto no ilazako azy a de antsoina hoe valeur ka ny V ao anatin'le hoe valeur de volonté ny A action ny L loyauté ny E expérience ny U unité ary ny R réussite io teny io zany no olalaovitsika ka ninninona zany ataotsika de tokony hisy ny fanolorantena na ny volonté hisy ny action na ny tonga de asa avy hatrany hisy ny unité sy ny firaisankina hisy fanandramana ihany koa zay potra ary rehefa mitambatra ireo de miteraka vokatra ary vokatra mahafinaritra moa zany no ilaitsika vokatra tsara de ilalao zany sika any amin'io lasy io ka ny angalana ny lalao zany de ao anatin'ireo manuel ny aventurier sy ny explorateur ka ilazana sika zany mba andinika sady ihany koa ireo manuel ireo ny zavatra voalazany ao ireo taranja maro zay tokony ianarantsika ao ahafahantsika manatanteraka ilay lalao izany hoe na ny haute pénétration zany de hisy endrika lalao ny amezana ny topy sy ny sisa ny ao amin'ny fiofanana dinga fahatelo moa mazava ho azy fa amin'ny lalan'izany ary somary mitatra kokoa ny azy satria everina fa mafehan'ireo taranja rehetra ao anatin'ny manuel zany ro andeha amin'ny fiofanana dingana fahatelo ka holazaina zany fa efa olon-dehibe tsika no milasy kanefa ilalao de iaina sady ao anatin'izany zany tsika teny zao koa aza atao mavesatra be ny saina hoe épreuve mafy be zany 3e degré zany fa ditongotra lava be sy ny sisa aza zay no jerena fa ilay fahavitan'le zavatra ho tanterahana hoy teny am-boalohany ny fahavononanao sy ny fanolorantenanao de ilaina ary izay no ahafahanao mahita fifaliana sy fahombiazana ao anatin'ity lasy ity zany tsy atsona zany tsika mba hiferinaina sy hitaraindava fa atsony sika mba hanolo tena sy hiasa ka ninninona mety trangan-javatra amseho eny amin'ilay lalana sy any atoerana ny hafanana ny mety orana ihany koa arak'le lazaiko teo de iainantsika ampifaliana zany satria afaka manana zavatra hoentina miatrika izany tsika ary izany no ahafahantsika mitarika sy manabe ro namantsika manabe ihany koa ny tenatsika ao anatin'ny toejavatra sarotra zay mety hatrehana
satria ny hira fanevantsika de miteny hoe mafy ny sedra zay tsy maintsy holalovana kanefa aoka ho fantaritsika fa manao zava-dehibe ho amintsika Jehova tsy mijery atsika fotsiny izy fa ilainy any fanoloran-tenatsika sy ny fahavononantsika anatotosa ny asany raha fitinina zany ny makasika ty lasy ity de zao hoe hiasa sika antsoina sika mba anao ny asa fanompona am'ireo fanomezam-pahasoavana zay ananany tsirairay avy ny any amin'ny vakilay ny any amin'ny dingana fahatelo de atsoina avokoa sika mba hanatanteraka asa iraisana ho amin'ny tanjona anankiray ary ahitatsika fifaliana izany koa miantso atsika rehetra zany zay tanora mbola tsy tapa-kevitra mba napa-kevitra ary tondram-bavaka ny mety ho sakana sy olana rehetra isan'andro amin'ny 7 alina sy amin'ny 2 ora atoandro izay zany fotoana anaovantsika ny fiaraha-mivavaka ho an'io lasy io manokana ka rehefa tsaronao zay de ataovy isan'andro ka apetrahoany ny olana sy mety zava-manakana rehetra sy mety tokony hoentina mivavaka rehetra na ny mpikarakara na isika zay andeha ireo olona ny atoerana zay iasana ireo tanora ny atoerana zay efa miasa sy manao ny aintso zavatra hoentsika mivavaka avokoa zany rehetrarehetra zany ireo mpanofana ihany koa hoentsika mivavaka mba ho afaka sy ho salama tsara avokoa ary afaka hiaraka amintsika amin'ny fotoana io anolotra ireo fahalalana zay tokony ho antsika tanora am'izao vaninandro misy atsika izao de makasitraka atsika ny aino amafisiny eto zany ny afatra de zao hoe efa 110 andro sisa de ho tapitra ny fisoratana anarana zany hoe ny 13 ny volana novambra de aoka isika iazakazaka aoka isika iazakazaka azatara ny antony tsy maintsy ataperany de misy fandaminana atao manomboka ny voalohan'ny volana desambra ko aoka mba elatsika lay fomba taraiky foana fa aoka mba hoe rehefa io ny fotoana ny mena de mba ao anatin'io fotoana io sika no anatitra ny fisoratana anarana rehetra de mirary soa atsika tanora rehetra aoka mba hovonina sika ny farany adiniko de zao ny certificat médical azadino satria hosavaina io any atoerana 3 andro melohan'ny andehanana zany no akatsika ny certificat médical milaza fa hoe apta isika afaka miatrika ilay etsikara-batana ditongotra zay ho atao amin'ny fotoana io de azadino zay satria tena ilaina indrindra amin'ny fahatongavantsika ny tsiro mandidy amin'ny fotoana zay fanomezantsika de zay no azoko lazaina mirary soa atsika misaotra ny amin'ny faharetana ary misaotra ny teknisianina ihany koa izay nanao ny aintso zavatra mampita ny sary sy ny feo amintsika mba ahafahantsika mahalala sy maharay ny vaovao tokony ho fantatra makasika ity lasy ity de ny tompo ane omba atsika tsirairay avy ka samy andray ny fahasoavana isan'andro isika ary andray zany fitahiny mananambiampy izany
anisan'ny nanamarika ny fankalazana ny androny ambassador ihany koa ny nananana lay atsona hoe fiaraha-mivavaka elektronika herinandro fiaraha-mivavaka elektronika izy io zany dia vidéo zay nomeny ny conférence générale isanandro nandritra nyny herinandro iny nanomboka tamin'ny faha-4 ny volana novembre ka hatramin'ny sabata zay ankalazana ny andro de fa niezaka ihany zay ny anaparitaka fa amin'ity ariva ity raha mamarana n'izao programme izao isika de tiako ny amitina an'izany famelabelarana zay nomeny ireo mpitarika ny tanora adventiste maneran-tany izany koa milohan'ny andraisantsika izany afatra fampahirezana zay nomeny izy ireo zany de andeha mbola anondrika ny lohantsika ivavaka isika. Andriamanitro misaotra anao zahay noho ny tompontsoa zay nomenao anay tamin'ity sabata ity. Ankehitriny izay raha mamarana ny zao fankalazana izao, mamarana ihany koa ny herinandro fiaraha-mivavaka ho an'ny tanora de mangataka manokana ny mbola iasanao amin'ny alalan'ny fananao masina mba toetra tsara reny afatra ireny ao amponay amin'ny anaran'i Jesosy sy ny manonona ny vavaka. Amen. Ny loahevitra zay nibanjina tao anatin'ilay herinandro fiaraha-mivavaka dia lay famihinana ary anisan'ny banjinina manokana mba azona zay famihinana izay ny hoe famelan-keloka sy fampiavanana amin'ity tapany voalohany ty de ijery an'izay hoe famelan-keloka sy fampiavanana zay tsika ny pastora Gary Blanchard zay fantatrareo fa filohan'ny tanora maneran-tany no mitantara ny fanandramana zay nandramany zay niseho teo amin'ny fiainany. Ny pastora Gary Blanchard de anisan'ny olona tena tia alika ary teo amin'ny fiainany dia nanana an'izay fitiavana manokana ny alika izay izy kanefa nisy fotoana ho izy somary nametra-panontaniana izy raha tokony andinika indray ny amin'izany hoe fitiavany ny alika zany. Ny antony de nisy toejavatra niseho, nisy alika ny anankiray manana karazana hoe husky, tsika malala ho andreo zay malala ny chef husky, nanana alika husky sibérien i Gary Blanchard filohan'ny tanora maneran-tany i mandano anarana zay niantsony an'io alika io. Nanana maso tsara tare io izy ary mifandray ampitiavana izay rivandrindra izy lefa somary mitreondreo kely mivovo kely maneho fitiavana. Ndray andro anefa ity alika ny Gary ity nantsona hoe manda de atafavoaka ny trano zay nisy azy ary lasa nandeha efa sampy teo amin'ny 2 kilometatra teo izy ary tany amin'ny toerana zay naleny de tonga tao amin'ny toeram-piompiana anankiray izy ary dia namolo ny andianondry anankivalo, andianondry ny mpifanila bodirindrina amin'izy ireo. Valo ny ondry zay nohaniny ty alika ity ary nahafantarany Gary an'izany de ny polisy ny tonga tao ambaravarany laza taminy zany zavatra natao zany. Tsy nisy azo natao ny voalazany pastora Gary fa ny andro hoe inona zany no fitsarana zay azo inona ny zavatra atakin'ny tompony reo ondry valo maty reo, inona ny zavatra ho ataony amiko sy ataony amin'ny alikako. Zony avy hatrany avy de mitifitra an'io alika io, zony ihany koa ny mivazavaza sy miteny mafia eny mety hitoro mihitsy ny fianakaviako noho izany toejavatra zay niseho tany. Ary azony nataony miantsoantso ny vazavaza nanala baraka teo masiny olona rehetra zay nanatrika teo. Ny magaga de zao tsy nanao na de ny ray tamin'ireo zavatra ireo aza lay mpiompy. Naneo ny alahelony izy, naneo ny favoazany vokatry ny fahaverezan'ireo ondry valo ireo ary de nilaza tamin'ny pastora hoe ambeny tsara ny alikanao amin'ny manaraka. Ary tena tsy napoizina zany valiteny izany. Nandeha nody ny pastora Gary niaraka tamin'ny alikany, natsapa fa tena safinonoka ny fahasoavan'Andriamanitra, safinonoka ny famelan-keloka zay nataony ity mpiompy
anankiray ty na ny polisy zay nanatrika teo ara de tsy nino ny zavanisy taitra tamin'ny zavanisy satria navela ny elony ary tena vita fihavanana tamin'ilay tompon'ilay ondry ny vonon'ny alikany ny pastora Gary. Nandritry ny andro maromaro azy izy de nieritreritra hoe inona re no zavatra azoko atao. Ary rehefa natosiky ny fitiavana sy ny hatsara-panahy sy ny famindram-po zay nataon'ilay mpiompy ny pastora de lasa niverina tany ka nanao hoe inona ny azoko atao anampinanao eto amin'ity toeram-piompiana ty. Ary de nanaiky ilay tompon'ilay toeram-piompiana de nanao fanampiana ny asa teo zany Gary Blanchard nandritra ny fotoana maro. Tsy mba tsy hoe ahazona famelan-keloko fa satria efa nandray zany famelan-keloko izany izy dia vonona ny anao asa soa, asa fanampiana, asa feno fahatsara-panahy teo amin'ity mpiompy ity. Ary ny nagaga sy nazentana ara de zao mbola nomeny ilay mpiompy karama ndray izy ny amin'ny asa zay nataony. Ny fahasoavana noraisiny no nanosika azy hanao asa fankasitrahana. Ary mbola nahazo fankasitrahana ihany koa izy ny amin'izany asa zay nataony izany. Izany tantara izany de mampiseho amintsika ny atao hoe fahasoavana mahatalanjona sy mahagaga ataon'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Satria izy namela ny fahotantsika. Jesosy Kristy no nampiavana antsika taminy ary izany no tokony hitarika antsika aneo fomba fiaina feno fankasitrahana. Fomba fiaina feno fankasitrahana ny fahasoavana mahatalanjona zay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika. Ninninona zavatra miseho amin'ny fiainanao de tsarovy fa tokony ho varavarana misokatra ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izany zay anehoana fankasitrahana ny nataon'Andriamanitra taminao. Rehefa miaina n'izany famelan-keloka izany isika tena fanandramana mahafinaritra izany, tena fanandramana manova fiainana izany ary fanandramana mahery zay nomen'Andriamanitra be fitiavana ho atsika. Rehefa mitodika amin'ny toe-javatra iray ianao de avelao izy no anampy anao, avelao izy no anova anao. Satria mety tsy ho vitanao amin'ny herin'ny tenanao ny amela ny heloky ny olona anankiray, mety tsy vitanao amin'ny herin'ny tenanao ny hiavana indray amin'ny olona anankiray, fa avelao Andriamanitra anampy anao. De hositrany ny fanaintainanao, hositrany ny ratra-po zay nahazo anao. Ny famelan-keloka io mantsy dia tsy hoe safidy anankiray hafa fotsiny, fa io foana ny safidy tsara indrindra eo amin'ny fiainana. Ho anao sy ho an'ilay olona zay mety nandratranao. Ary izany ny tena andrasan'i Jesosy amintsika tsirairay avy. Raha mamaky ny eo amin'ny Efesianina toko 4 ny andinin'ny 2:30 isika, Efesianina toko 4 ny andinin'ny 2:30 de izao no voalazan'ny soratra masina. Efesianina toko 4 ny andinin'ny 2:30. Ary aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo ka ifampiatra sy famela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. Aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ka ifampiatra sy famela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. Rehefa avy eo de tiako indray ianao raha manam-potoana hamaky ny ao amin'ny Mattio, filazantsara amin'ny Mattio toko 7:20. Mattio toko 7:20 raha vakitsika ny andininy manomboka eo amin'ny andininy 1:20 ka hatrany amin'ny andininy 5:30. Mattio toko 7:20 manomboka amin'ny andininy 1:20 ka manomboka ka hatrany amin'ny andininy 5:30. De eo no amalina le fantaniana hoe tompoko impiry moa no anontany rahalahako amiko ka avelako izy hatramin'ny impito va. De ahoana valiteny zay nomen'Andriamanitra fa hoy Jesosy taminy tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny impito fa hatramin'ny impito amby 70. Iza no afaka anisa? Ray zay nataony taminy, roa zay, telo. Tsy ariava malala ny tena mpianatra reo zay niara-dia tsy tapaka tamin'i Jesosy kanefa mbola tsy nafantatra azy de tsy maintsy ny tantarany Jesosy an'izany tantara zany mba hatsapany hoe atraiza ny alala ny fahavononana ny hamela
eloka ary tao anatiny ty resaka zay ny fanaovan'i jesosy tamin'ny mpianatra ity de naty tanterin' jesosy mihitsy ny famahazava-dehibeany zany hoe mamela ny eloko ny hafa izany tena zava-dehibe zany mahay mamela ny eloko ny hafa izany. Misy fepetra ny famelan-keloka zay omen'Andriamanitra atsika satria raha mivavaka ilay vavaka nampianarin'ny tompontsika de hoe tsika hoe mamela ny elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay anisan'ny fepetra izany mampatahotra zany mampanany ny manana toetsaina tsy mamela eloka fa tsy maintsy toizanao ny fanokafanao malalaka ny sandrinao mba hahafahan'Andriamanitra mamiana anao. Ny fisokafan'ny famihinana de mandefa famelan-keloka ho any amin'ny hafa ary hitondra famelan-keloka ao aminao avy amin'ilay Andriamanitra be fitiavana. Azadino zany fa manasa anao hamela eloko Andriamanitra mba hazonao ihany koa ny famelan-keloka. Andeha anaraka hira isika mialohan'ny hanoizantsika an'izao afatra famitinana izao. Umetukiza
ry ava-malala ao anatin'ilay loha hevitra hoe ilay fifamihinana de tiako ny azonao antoka ny famelan-keloka zay omen'andriamanitra anao teo sika de nyresaka ny hoe inona mety misy fepetra izany de le hoe ianao mamela heloka no manokatra ny tananao koa andray famelan-keloka faketriny de manasanao amaky ny eo amin'ny salamo fahenina amby valopolo ny andininy fahadimy salamo fahenina amby valopolo ny andininy fahadimy de izao no voalaza fa ianao tompo no tsara sady mamela heloka ary be famindrapo am'izay rehetra miantso anao ianao tompo miatra tsara sy vonona ary amela heloka be famindrapo ho am'izay rehetra miantso anao nde tsika nge ijery ny fomba namelan' Jesosy heloka rehefa tonga teto atany izy fantatsika tsara fa taoriny ny samborana azy tany Getsemane de indro nisy mpianatra anankiray i Petera zay nanaraka azy mangingina io Petera io de voalaza fa izy de tiany tompo tiany ny afantatra hoe inona ny toejavatra mitranga inona no ataony reto mpisambotra reto am' Jesosy rehefa teo amin'ny toerana anankiray teo amin'ny toerana zay nitanafy nanafana ny tanany izy de indro nisy olona anankiray nanondro azy nanao hoe lehilahy ty ve tsy niaraka tamin'i Jesosy tsy mpianatra Jesosy Kristy ve izy ty ary de fantatsika fa nandà tsy mahafantatra an Jesosy i Petera ary tsy indray mandeha fa intelo izy ny nandà ary mba azony antoka raha fa tena azony reto olona reto ny tiany lazaina de voalaza fa niozonozona mihitsy i Petera tamin'ny fotoana zay nanozonany sy nandavany an Jesosy io no nandalo Jesosy ary ny fanena tamin'i Jesosy ny masony ary hitadidiny avy hatrany fa efa nilaza tamin'i Jesosy fa handà azy intelo fa ino no nataon'i Jesosy rehefa nandà ho tsy nahalala azy i Petera mbola nijery ny banjina amin'ny Petera tampitiavana sy tam'tamindra-po izy ary tam'izany fibanjinana izany tam'izany fijeriny Jesosy zany no nahafantara amin'ny Petera fa namela azy i Jesosy de milaza amin'ny baiboly fa rehefa tsapa amin'ny Petera izany de nivoaka izy ary nitomany mavy tantara ray momba ny famelan-keloka sy ny fahasoavana ny tantarany baiboly ny baiboly dia tantara maneho zany fahasoavan'Andriamanitra zany tantaran'Andriamanitra zay miezaka manatratra ny olombelona eo amin'ny toerana zay misy azy miezaka ny hamela ny zanany atrany na de mandratra azy ary reto zanany reto na de mifandratra ary reto zanany reto saingy maro ny olona zay mbola matsiaro tsy voavela heloka miady amin'ny fahatsiarovatena omeloka eny menatra noho ny zavatra ratsy zay vita na de efa ela aza ny ekeny an'izany fahotana zany teo anatrehan'Andriamanitra mety matahotra izy ireo hoe be loatra ny fahotana zay vitako ka tsy ho voavela fa te aprisika anao amin'ity ariva ity tiako ny ampatsianao fa tsy miankina aminao ny famelana ny heloka fa miankina amin'Andriamanitra miankina amin'izay nataon'Andriamanitra izany zavatra ataon'Andriamanitra zany ary nampanatenantsika izy hoy izy manao hoe avia ary fandahatra isika fa na de taka ny jaky aza ny fahotanareo izy Jehova de ho fotsy tahaka ny oram-panala enina de mangatrangatraka tahaka ny sily aza de ho tahaka ny volon'ondro fotsy izany ny fampanantenana ny famelan-keloka zay nataon'Andriamanitra te resaka aminareo ny famelan-keloka eo amin'ny samy olombelona indray ny famelan-keloka eo amin'ny samy olombelona manahoana indray ny toejavatra miseho rehefa ny olombelona no mifamiana ny tantara voalaza ao amin'ny Genesis 7:30 ny andininy fahaefatra de izao no vakitsika Genesis 7:30 ary ny andininy fahaefatra tantara ny prala anankiray de izao ny vakina ary dia niazakazaka hitsena azy Esau ary ny sakambona ny tendany de namiana sy nanoroka azy asaram-bazonao an-tsaina zany famihinana teo amin'ny prala izany niazakazaka sakambona ny tendany de namiana sy nanoroka azy ary samy nitomany izy mirahalahy fantatsika ny tantarany Esau sy Jakoba tena sarotra ny mihavana amin'Andriamanitra sy ny sitrapono ho an'ny fiainantsika raha tsy vonina ny havana aloha isika
tiako androany raha mijery nyray mandeha anio fanokafany fampiavanana ny varavarana ao amin'ny fiainana mirindra sy milamina io zay hitantsika eo amin'ny tantarany Jesosy Jakoba. Lay teny nivakitsika teo ny ao ambadiky zany tantara zany de fa 20 taona lasa izay. Talohany nahazony tsodrano rainy, nahazony Jakoba ny tsodrano rainy tamin'ny alalan'ny teti-dratsy, tamin'ny alalan'ny fitaka zay nataony reniny hamitahana ny saka rainy. Ary rehefa fantatry Esau fa nangalatra ny tsodrano i Jakoba de nandrahona ny amono azy izy. Vokatr' zany tsy maintsy nandositra i Jakoba. Tsy maintsy nandositra i Jakoba. Azonao an-tsaina ve ny alahelo-ny reny, ny alahelo-ny ray, ary ny alahelo-n'ilay zanakalaza tsy maintsy mandositra. Ary voalaza fa tsy nahita ny Jakoba lay zanaka tena tiany itsony i Rebeka. Tsy nahita itsony. Satria 20 taona mahery ny janonany tany ampandosirana tany de tsy mifankahita tsony izy mianaka. Ankehitriny 20 taona teo arina miverina avy tany arana Kankanany Jakoba. Ary rehefa reny fa mitady azy mafy Esau de natahotra izy satria fantany ny zavatra zay nataony, natahotra sy nanahy izy. Gaga nefa izy rehefa tonga fantatsika ny tetika rehetra zay nataony, nalefa ny fananana, nalefa sy ny sisa gaga izy. Fa rehefa niaona tamin'ny Esau de Esau tsy tezitra ny niaona taminy. Fa ny rahalany zay faly nahita azy. Ary milaza amin'ny Baiboly fa rehefa nahita ny Jakoba Esau de niazakazaka ny tsena azy ary namina azy de nitomany izy ireo. Ary ranomasim-pifaliana izany, dibo-kafaliana ireto mpirahalahy ireto satria nisy ndray ny famihinana, nisy ndray ny fampiavanana, safinonoka ny fankatiavana teo amin'izy mirahalahy ka niteny Jakoba manao hoe tahaka mahita ny tavan'Andriamanitra mahita anao. Alay fisary an-tsaina anie zany falian'ilay famihinana izany, tahaka mahita tavan'Andriamanitra. Osika hoe ny tavan-drahalahy mandrangitra tavan-drahalahy, fa eto de mafa mihitsy ny fahatsapana zay nananany Jakoba izy tahaka mahita ny tavan'Andriamanitra. Azonao vakina ny tantara ao amin'ny Genesisy 7:30. Betsaka ny lesona azontsika ianarana avy amin'io tantaram-pianakaviana lampalahelo io. Mety mianatra lay reny mpianakaviana tamin'ny fomba sarotra, tamin'ny fomba mafy, fa sarotra, mafy ny vokatry ny fiangarana, ny vokatry ny famporisiana ny ankizy anao zavatra ratsy. Nianatra ihany koa Esau mety ho vokatry ny tsy fitandremana, tsy fiambenana, fanaovana tsinotsinona ny fizokiana na ny fitahiana miaraka amin'izany. Tsy afaka nahita ny reny ny velona itsony i Jakoba vokatry io toe-javatra io. Fa ny lesona tiako ifantohana de ny hoe ny fifaliany ny fampiavana, fiatraikan'izany eo amin'ny mpanome sy ny mpandray. Tsy maintsy mahatoky sy mihavana amin'Andriamanitra sy amintsika samysika isika mba hiaina zany fisehoany fahafenony ny fivavahana kristianina izany. Izany no tena fanehoana faratampony ny fivavahana kristianina. Ary isika no nantsona ho ambasadora ny fampiavanana. Mialohan'ny amaranantsika azy amin'izay hoe ambasadora ny fampiavanana izay, de mbola anaraka hira anankiray isika. Wawana tena
Anasanao androany anytany tena hoe inona moa am Kristy, inona moa ianao am Kristy, na manontany keo ianao hoe inona moa Kristy amiko. Raha mamaky ny ao amin'ny Korintianina voalohany toko 5, Korintianina faharoa azafady toko 5, ny andininy 2 sy 2 isika, de izao no voavalaza ao. Koa dia iraka solon'ny Kristy izahay. Ary hitantsika eo fa iraka misy hoe ray kely de eo ilay hoe ambasadora solon'ny Kristy izahay. Toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo, solon'ny Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mevana amin'Andriamanitra ne ianareo, zay tsy nalala ota de efa nataony ota hamonjy atsika, mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Hitantsika ao amin'ny toko 9 ny nofinofin'Andriamanitra ho aso ho anao ho atsika. Manasa atsika zay nandray an Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiaina ny Paoly mba hamboly fomba fiaina mitandro ny fihavanana, mba ho lasa ambasadoro ny fampihavanana. Ary misy fiatraikany amin'ny fandraisatsika ny famonjena izany. Ny fanaovana ny olona ho ambasadoron'Andriamanitra dia mahatonga azy hitahiry ao anatiny ao, mitondra mody ao an-tsainy ao ny fahamarinana, ny fahamasinana. Ndeny eo jerentsika ambasadoron'ny Kristy isika. Solotena mpanjakan'izao rehetra izao isika, zay manana afatra ary tokony hapita an'izany afatra izany isika. De ny hoe Andriamanitra miangavy amin'ny alalantsika, Andriamanitra miangavy amin'ny alalantsika. Tsy afaka miteny ny hevitritsika manokana isika, na ny teny mba hafalifaly an'ireo olona zay miaino atsika, fa tsy maintsy misolotena n'ilay naniraka atsika. Na rana ilaza zay nasain'ny Kristy ho lazaina isika amin'ny mahamaso ivo, amin'ny ambasadoron'ny Kristy ianao. De mihoatra noho izay mpitondra afatra fotsiny zay ianao, fa solotena n'Andriamanitra ianao, eo apelatananao ny fanehoana, ny voninahitra sy ny laza ilay fanjakana zay naniraka anao, de ny fanjakany lanitra izany. De hoy izy hoe miangavy anao amin'ny anaran'ny Kristy izahay. Inona moa ny mampiavaka an'izany fiangaviana izany? Tsy inona fa ilay sorona zay nataon'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Io ihany ny any fomba zay hanesorana ireo sakana zay mampisaraka atsika amin'Andriamanitra. Io no any fomba andresena ireo vato misakana zay mampisaraka atsika ary manakana ny fihavanantsika amin'ny lanitra. Hoy ny soratra masina hoe zay tsy nalala ota de nataon'Andriamanitra ota hamonjy atsika, mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy isika. Tsy maintsy aseho atsika mazava zany afatra, zany antso ataotsika amin'ny mahambasadoron'ny Kristy atsika izany. De miteny hoe mevana amin'Andriamanitra ianao, raisy ilay sorona zay nataon'ny Kristy ho anao. Tsy maintsy io afatra fampihavanana io no toritsika, ary tsy maintsy io no ataotsika loha laharana. Ny fampitanana zany afatra fampihavanana izany no tokony hibana ny afatra eo amin'ny fiainatsika, eo amin'ny fandaharam-potoanatsika. Atao vozavo-dehibe eo amin'ny fiainanao ny anasa ny hafa hiavana amin'Andriamanitra. Hitarika azy handray ny famonjena zay natolotra Jesosy Kristy. Ho amin'izay fampihavanana izay mantsy de tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy rery ny lalana. Ao amin'ny Jaona toko 4:4 ny andiny 5 de fantatsika izy manao hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Tsy azontsika atao ny havana amin'Andriamanitra raha tsy eo Jesosy lay tetezana, lay mpampihavana, lay lalana sy fahamarinana. Nisy fehezanteny zay lazain'ny lehilahy anankiray tao amin'ny tantara-tsehatra ao amin'ny fahita lavitra. De zao ny lazainy hoe mandainga ny rehetra hoy. Tsy afaka milaza isika fa diso zany zavatra ny lazain'le lehilahy zany. Satria maro de maro tokoa ny olona no miaina milainga, miaina ao anaty fitaka. Ary indraindray de voafitaka isika satria mino fa ho azontsika atao ny andositra ny voka-dratsy ny zavatra zay nataotsika. Ary indraindray isika de miezaka nitady ny fahamarinana ny tenantsika, lainga izany. Fa misy fahamarinana tsotra
misy famarinana zay tokony iainana zany famarinana zany de hitatsika eo amin'ny jaona toko faefatra amby folo ny andininy fahenina io zao ny lalana sy famarinana ary fiainana tsy misy olona makany am'ray afa-tsy amin'ny alalako inona ny dikan'izany tenin' jesosy zany izy ny famarinana tsotra reo mpianatra de ny aina fiainana teo ambany lalàna fampianarana ary fitsipika maro zay tsy nitondra fiadanam-po amin'ny fiainany fa ny famarinana tena nylainy izy ireo de jesosy kristy famarinana zay tsy vitany tena tsy vitany hoe ampianarina fa iainana rehefa mino ny marina isika de iray ihany ny vokatra azontsika tafaray amin'Andriamanitra ary zay ihany ny vokatra ilaitsika fantatsika fa nitahotra sy ny toejavatra zay mitarika atsika iaina ao anaty lainga dia tsy misy afa-tsy fahamarinana io ihany no anafaka atsika ary ny fanapaha-kevitra raisitsika de hitondra vokatra ho amin'ny hoavy ary misy famarinana iray zay voampirofo fahomby de tsy iza fa Jesosy izany ko androany de manasa anao an Jesosy ho fahamarinanao izy no fahamarinana tokana izy no fahamarinana zay tsy hitondra fa tsy ny vokatra tsara indrindra ao amin'ny fiainanao raha tsy miaina n'izany ianao raiso Jesosy ry ava-malala ito ampamaranana ny ty afatra mahakasika ny fampiavanana sy famelan-keloka ity de mba fantatrao ve hoe iza ny tena olona sarotra indrindra ny mamela ny elony sarotra indrindra ny mamela ny elony na de eo ara ny teny fikasana zay omen'Andriamanitra hoe raha miaiky mifahotatsika isika de matoky sy marina izy ka mamela mifahotatsika sy manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra araky ny voalaza amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy fasivy dia fantatro hoe iza ny olona sarotra avela heloka indrindra ny mpanoratra de anisany tsy de makafy loatra ny sidina fa makafy kosa ny zavatra vaovao rehefa nandeha fiaramanidina voalohany izy tamin'ny 5 taonany de nandinika tsara zay zavatra nikarakarainy ny mpikarakara ao amin'io sidina io betsaka ny zavatra tsy takany eo ambadiky ny fanodinana mbadiky ny fiaramanidina ary tambola kely ara de milalao faramanidina taratasy fa tsy azo an-tsaina mihitsy hoe ahoana iny vy be iny no miantona eny ary mandeha somatsara miala eo amin'ny firenena anankiray makany amin'ny firenena anankiray reo rehetra zay nandeha fiaramanidina de matadidy fa rehefa nanidina ianao ary misy ny tsy fahampin'ny oxygène de misy masque zay tenenina fa ilatsaka de asaina apetraka eo amin'ny saritava de aveo manampy ny olona zay manodidina anao kanefa tsy azotsika ampiarina eo amin'ny toejavatra momban'ny famelan-keloka izany angamba mieritreritra isika fa ty tena mety tsy mihevitra ny amela heloka mihevitra zay fa mihevitritsika fa mifahotana zay vitatsika amin'ny tenatsika de mahavesatra loatra na tsy azo avela raha iny amin'ny fiaramanidina zany lazaina hoe karakarao aloha ny tenanao vo karakarao ny hafa de azo azaina koa hoe meteza aloha amela ny eloko ny tenanao satria io tenanao io ny sarotra avela heloka indrindra fandresantsika teto le impiry isika ny tokony amela heloka impiry ny tokony amela heloka ny ty tenatsika ty impito sa impito ampitomboana 70 impiry ny namela ny tenatsika teo amin'ny fiainana isika tamin'ity andro androany ity na tamin'ny herinandro na tamin'ny taona lasa satria io baiky ny 70 ampitomboana 7 io tsy natao an'ny hafa ihany fa natao ho atsika ihany koa rehefa manao zavatra tsy tokony atao isika azadino ny mamela ny tenatsika ny amin'ireo fahotana zay vitatsika azadino ny manome fahasoavana mitovy am'izay omenao ny manodidina anao azadino mandray zany fahasoavan'Andriamanitra izany ho anao rehefa malala ito ampamaranana de tiako voalohany indrindra ny iainanao an'izany famelan-keloka sy fampihavanana izany
tadio ny teny fikasana zay nomen'andriamanitra fa raha miaiky ny fahotatsika isika le matoky sy marina izy ary mamela ny elikotsika sy manadio atsika ho amin'ny tsy fahamarinana rehetra avelao ny eloko ny tenanao avelao ny eloko ny fa de raiso amin'ny fahafenony ny famelan-keloka sy ny fahasoavana zay natolotr'andriamanitra hitantsika tsirairay avy any ny tompo amen. ivavaka isika andriamanitra rainy tsara indrindra zay ny an-danitro misaotra anao izahay no ny famindra-po sy famelan-keloka zay nataonao tamin'ny tsirairay avy aminay ampio ny fomba fiainanay mba aneo zany fahaiza makasitraka ny famindra-po sy fahasoavana zay nataonao taminay zany andriamanitra mbola niantso anay ihany koa ianao mba ho ambasadory ny fampihavanana ka hitarika ny olona rehetra ihany koa mba hiavana aminao andriamanitra mba azonay manatanteraka zany iraka izany dia aoka aloha zay tena ho vita fihavanana tanteraka aminao vita fihavanana amin'ireo olona rehetra manodidina anay ary indrindra ihany koa vonina ny amela ny tsy fahatanterahana rehetra amina vitanay andriamanitra dia meteza anampy ny tsirairay avy aminay mba hatonga na hifikitra amin'ny teny fampanantenana zay nomenao fa ianao dia andriamanitra mamela eloka ary vonina ny ampiavana anay enina dia ny zanakao aza dia natolotra ao ho faty teo amin'ny hazo fijaliana mba hazona manatanteraka an'izany fampihavanana izany ampio zay tena ho zava-misy eo amin'ny fiainanay ny fampihavanana aminao andriamanitra ray ary ny hazona miantso ny olona rehetra ho amin'izany fampihavanana izany sy ny fampihavanana ihany koa amin'ireo olona manodidina anay zay naseho an Jesosy Kristy tamin'ilay azo fijaliana fihavanana mijidina aminao andriamanitra sy ny fihavanana zay amin'ireo namanay ihany koa andriamanitra meteza anampy anay mba hiaina tahaka ny olona tena voavela eloka marina ao aminao ary amin'ny fiainana sisa rehetra dia ho ambasadory ny fampihavanana izahay amin'ny anaran'i Jesosy no anonako ny vavaka amen.